manana ny ambarany kosa moa ny hafitra ho an'ny firenena manoloana ny fanatanterahana ny fifidianana ity antoko ity izay mametraka fa raisin'izy ireo ho fahavalom-pirenena izay manohatra n'izay fanatanterahana ny fifidianana izay. Tokony tanterahana ary tsy haemitra intsony ny fifidianana araka ny hevitry ny hafitra ho an'ny firenena. Raisiny ity antoko ity ho fahavalom-pirenena izay rehetra manakatsakana ny tsy fahatanterahana ny fifidianana. Efa ataontsika izay no fandiririra tao anatin'izao tetezamita izao. Mbola misy ilay mpanao politika amin'izao fotoana izao mieritreritra mitady lalana hafa hanutarana ilay tetezamita na hametrahana tetezamita vaovao na koa hanemorana ny fifidianana. Izay ataony voniavitra amin'ny firenena izay nitolona ny amin'ny sy ny fifidianana tamin'ny alalan'ny conférence de presse efa natao efa niakatra teny amin'ny tamin'izao militaire izay teny Andohalo efa nidina teny amin'ny 15-13 mai izay mba hangataka ny sy ny fifidianana io. Koa amin'izao fotoana izao efa fantatra daty fifidianana ary tany am-boalohany dia nanaiky avokoa ny antoko politika rehetra. Nefa rehefa tena manakaiky ny daty fifidianana dia be dia be ny olona no tsy vonona indray milaza fa tsy mombana indray. Aminay zany ataony voniavitra ny firenena dia atsoina io fahavalom-pirenena izay rehetra manelingelina manakana na mampiemitra ny fifidianana na mieritreritra ny anova izany fifidianana zany satria mitady ray aman-dreny voaka malagasy amin'izao fotoana izao. Iarahantsika malala fa tsy misy ninona ny vaty eto tao anatin'ny 4 taona tsy voavaly olona ny saim-pamahy, tsy voavaly olona ny paramédicaux, tsy voavaly olona ny médecin, tsy mivalona raha riavana Michel, tsy mivalona raha Remenabila, tsy mivalona raha Bois de Rose, tsy mivalona raha ny affaire maro samihafa ary tsy nisy ninona vita tao anatin'izay tetezamita izay. Noho izany mitaky ray aman-dreny mitady ray aman-dreny voaka malagasy hamaha ireo olona rehetrarehetra satria hita fa malemy fahefana rehefa olona tsy voafidim-bahoaka no mitondra ny firenena. Manainga ny vahoaka malagasy hanosika ny atongavana amin'ny fifidianana ny hafitra ho an'ny firenena. Ity antoko ity izay milaza fa efa vonona amin'ny fiatrehana ny fifidianana ary anana ny kandidany manokana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena.